fa androany ihany koa no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Ibis tetsy Akorondrano ilay tetikasa rindra maro lambo izay vatsiny ny vondrona Europeanina vola izy ity. Miara-misalaha ao anatin'ny fanatanterahana izany ny vondrona Europeanina araka ny efa voalaza teo sy ny Madagascar National Park zany amin'ny fiarovana ity parka ao maro lambo ity. Ny tetina ray faingo sy vitaprisa euro ny tetikasan'ny Madagascar National Parks antsoina hoe rindra maro lambo izay vatsiny ny vondrona Europeanina ny 70 isan-jatony. Ny tetikasa rindra maro lambo dia tetikasa ahafahana manamafy ny tetikasa COFAM teo aloha, nametrahana ny parka ara-dalàna sy nametrahana fiaraha-mitantana ary fanombohana ny fampivoarana ny mponina manodidina. Ny fanamafisana an'izay vokatra azony teo aloha satria le vokatra azo teo zany dia mbola marefo, ohatra hoe le mponina mbola na fiveloman'ny mponina mbola vao mila tsaraina, ny fitantanana sy fiaraha-mitantana mbola tsy mipetraka tsara zany le fanatanterahana izay fiaraha-mitantana izay. Izay no nangatahana fanampiana tamin'ny vondrona Europeanina hoe ampio indray zahay mba hafanay manamafy an'io dia mba haharitra le rafitra napetraka, dia mba izy vokatra maharitra zany hoe itoy le asa rehetra natao zany fa tsy hoe tapitra indray le projet dia eo indray le olona fa hiverina amin'le fahazaran-dratsy amin'ny fanimbahana, tsy handeha le resaka fiaraha-mitantana. Izay zany anisan'ny tanjona ao anatiny. Marihana fa anisan'ny mampiavaka ny parc national ny Marlambo ny rafim-pitantanana. Parc Marlambo fiaraha-mitantana arak'izay anarana izay tsy manana mpiasany Madagascar National Park sy tena miasa eny fotony fa ny vahoaka eny fotony no manao an'izay fanaraha-maso izay ohatra, na ny manao an'ilay fanaraha-maso ny suivi écologique ny zavatra arovanao zany dia ny communauté eny fotony no manao an'izay. Izay zao dia efa ray mampiavaka azy. Ny maha interrégional azy koa dia mampiavaka azy hoe tena hoe faritra efatra no miara voakasika miara mitantana an'io, miara mahazo tombotsoa amin'io sady miara tompona andraikitra amin'ilay fitantanana azy. Aritra 5 taona sy 10 volana ny tetikasa izay natomboka tamin'ny volana febroary lasa teo. Ho amafisina sy fahatsaraina ny fiaraha-mitantana, ho amafisina ihany koa ny fampahafantarana sy fanentanana ny mponina ary tafiditra amin'izany ny fanabeazana ara-tontolo iainana atao ireo mponina sy ny mpianatra, eo ihany koa ny fanaraha-maso ny faritra arovana miaraka amin'ireo mpiantsehatra samihafa raha tsy laza afa-tsy ireo. Izy ihany koa ny fanohanana ireo fikambanana tantsaha efa misy izay nahazo fiofanana eo amin'ireo teknika mpambolena samihafa. Ny sitraka fiofanana momba ny fambolem-bary, ny fambolena tsaramaso, katsaka, kafe, ny fiompiana kisoa, tantely, trondro ary ny asa tanana ihany koa izy ireo.